amaro ny taranakao tahaka ny kitana Jehova. Ary ny amin'ity sabata fa 20 volana aprily ity dia ho raisitsika ao amin'ny Salamo fa 5:7 ka ao amin'ny 9 ka hatramin'ny fa 7 ny tenin'Andriamanitra ho vakitsika. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria anazy ihany ny teny. Ny Soramandry dia milaza manambara ny hoe tolon-kiram-panambadiana fideranan'ny mpanjaka be voninahitra. Ny 9 ny seza fendriananao Andriamanitra dia mandrakizay doria. Te-pamarinana ny te-panjakanao, tianao ny fahamarinana fa alanao ny eloka. Koa Andriamanitra dia Andriamanitrao efatra nosy diloilo fifalinanao mihoatra no namanao. Miora sy azomanitra ary kasia ny fitafianao rehetra. Zava-maneno avy ao amin'ny lampanivory no mampifaly anao. Zanaka vavin'Andriamanjaka no isan'ny malalanao. Eo akavananao no itoeran'ny vadin'ny mpanjaka miravaka volamena avy any Ofira. Enoy raha zazavavy dia jereo ka tongolany ny sofinao ary adonoy ny firenenao sy ny tranondrainao. Raha irin'ny mpanjaka ny atsaratarehinao fa izy no tomponao dia miankofa eo anatreny. Ary ny zanaka vavin'ny Tiro hitondra fanatitra eny no manan-karena avy amin'ny vahoaka ila sitraka aminao. Be voninahitra ny zanaka vavin'ny mpanjaka ao anaty trano. Tenina misy volamena no fitafiny. Mitafy lamba misoratsoratra izy ka entina ho ao amin'ny mpanjaka. Ny zazavavy sakaizany izay manaraka azy dia entina ao aminao. Entina amin'ny fifaliana sy firavoravona ireny. Hiditra ao an-tapam-panjaka izy, ho solondrainy ny zanakao, ho tendrenao, ho mpanapaka eny amin'ny tany rehetra izy. Ampatsiaro ny anaranao hatramin'ny taranaka faramandimby aho. Izany rehetra izany no hideran'ny firenenanao mandrakizay doria. Toizatsika izany vaky teny zany ao amin'ny filazan-tsaran'i Jesosy Kristy araka ny lioka toko fa 5:10 ny 1:10 ka hatramin'ny fa 2:30. Ny fanoharana ny amin'ny ondro very sy ny farantsakely very ary ilay zanakadala. Ny 1:10. Ary Jesosy nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary ilay zanany tamin'ny rainy raiko meo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananana. Ary noho ny afaka kelikely dia nangonon'ilay zandry ny fananany rehetra ka lasa nakany tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Ary efa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy misary mafy tamin'izany tany zany ka nahatra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tarainy izany tany izany ary dia niray tany an-tsaha iandry kisoa. Ary satriny ameny ny kibony tamin'ny voankazo fihinanany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiko manakanina be dia be fa izaho kosa maty misary eto. Iainga aho dia ody any amin'ny raiko ka nao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao zanakao intsony. Fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihana ny vozony sady nanoroko azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa
nanao tamin'ny ankizy lahy ny hoe alao aingana ny akanto tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony ary eto etya ny zanakombo mifaha dia vonoy ary oka isika ihinana sy hifaly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray dia ny faly izy fa tany an-tsahany zanany lamatoa ary nonody izy dia tonga teo ambe akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ary niantso ankizy lahy anankiray izy ka nanontany azy izay antony izany zavatra izany ary hoy ilay ankizy lahy taminy tonga ny rahalahinao ka namono ny zanakombo nafany rainao satria efa tefaverina somatsara ato aminy izy dia tesitra izy ka tsy netiniditra ary nivoaka rainy ka nampandroso azy fa izy namalika nanao tamin'irainy hoe indro izay ela izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanakosy aza mba hifaliko amin'ny sakaizako fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga dia namono azy ny zanakombo nafay ianao ary rainy tamin'ny anaka ianao eto amiko mandrakarivo ary ianao avokoa izay rehetra nanako fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray toy izay tsika izany ao amin'ny epistily soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Efesiana toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy toko fahenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ihany namakitsika ny teny satria anazy ihany izany teny izany anaka manekeny ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany manajany ny ray sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana mba hita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany ary anareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana amin'ny fahatsoran'ny fonareo toy ny fanekena ny Kristy ihany tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka amin'ny mpilasitraka amin'ny olona fa tahaka amin'ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no raisiny amin'ny tompo na andevo na tsy andevo izy ary ianareo tompo manaova toy izany amin'ny kosa ka tsaro ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahatavan'olona aminy ivavaka antsika ny amin'ny fanatitra sy izany tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika izany miaraka ivavaka isika Jehovah'Andriamanitra raha eo misotranao indray izay no ny fitaina lehibe sy ny fanambinana izay nomenao anay ka nafahanay nidera sy nankalaza sy name voninahitra anao nikohoka teo anatrenao tamin'ity sabata ity nitondranay ny fanatitra araka ny baikinao sy ny fafolo-karena sy ireo fanatitra maro samihafa ho fampandrosoana ny asanao satria nitahina sy nambinonao izay dia tsy navelan'ny fanamasina ho tafaperaka teny toerana iteny fa nitondra izany mba ho voninahitry ny anaranao misotranao koa nitahinao ty fingonana eto ankeniny anosy mahavelona ity satria dia fitotaona karangidina izao no niorenan'izao fingonana izao ka dia tonga eto izay ary ivory ifaly idera sy ankalaza sy ame voninahitra ny anaranao ankehitriny Jehovah ray eo dia novakina ny soratra masina
dia mangataka anao zay amin'ny alalan'ny fananao masina mba hiteny amin'ny fiangonana indray fa mieno izay noho ny amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy. Dia tolotrainao ary midera sy nihaja sy mivoninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Halleloia, amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia miaraba ny fiangonana eto Anosy Mahavelona Ankenieny natratra zao fa 7 taona izao, ary homariky ny fifampiarabanay dia itiaka mafia izay miaraba antsika fiangonana eto Ankenieny Anosy Mahavelona. 7 taona ny fiangonana eto Anosy Mahavelona miaraba anareo izay ary homariky izany fifampiarabana izany na izay ato tokantrano mieno radio aza dia mba hiaraba anareo koa eto Madagasikara dia ampitan-dranomasina ty dia tehaka mafy zay fiarabana fatratrarinareo ny fa 7 taona. Arahany feo mafy manao hoe feo mafy manao hoe zany ry fiangonana Anosy Mahavelona no fiarabana anareo natratra zao 7 taona izao, satria zaza 7 taona zany dia efa mianatra zany ary efa manomboka matomatotro zany na ny firesaky ny zaza 7 taona ao an-trano ao. Dia indray zotra ny efa olon-dehibe nefa mbola zaza, ka dia mahafaly anay ny miaraba antsika. Arabaina manokana ihany koa itsika fiangonana eto Ankenieny sy ny olona rehetra izay mitondra izao fiangonana izao, tsy adino koa ny miaraba antsika vahiny nasaina avy amin'ny fiangonana Apokalipsy tonga eto ihany koa. Dia tsy adino koa ny miaraba ny fiangonana rehetra eran'ny Madagasikara hatra ty ampitan-dranomasina tia izay miaino ny toriteny amin'ny radio isaky ny sabata hariva, lahady maraina, larobia sy zoma hariva izany. Fa na izany na jany aza dia nanasa vahiny koa ny fiangonana eto Ankenieny fa tsy niononona rery teto fotsiny hoe 7 taona ny fiangonana dia alohantsika mianakavy kely ihany mba hiaraka hifaly eto, fa fiangonana mbola tsy vita ty ve na ny poziny ary savoritaka ty amenatra olona ny anasa olona ato, fa dia tsy niazo ny rery zany fifaliana zany, fa dia nanasa ihany koa ny vahiny eto ny filohan'ny fokotany eto an-toerana Andriamatoa Zanoelina ajoen'ny président fokotany zany zay tonga miaraka amintsika eto zany ray aman-dreny zany dia mahafaly ray aman-dreny ny miarabanao na maly ny antso, satria dia raha tsy nanome alalana antsika fokotany dia tsy nijoro koa zao fiangonana izao, ary dia makasitraka makatelina amin'ny fanasana zay nataonao ka tonga somatsara miaraka amintsika eto. Misy ray aman-dreny ara-panahy ihany koa izay fiangonana rahavavy ihany koa, rehefa nasaina koa izy ireo sy ny mpanaradia azy ny pasteur Solomon izay avy eo amin'ny fiangonana Topomasina Anosy Mahavelona ihany koa sy ny mpanaradia azy, dia miaraba anareo koa zay tonga somatsara namaly izao antso izao. Salom, pasteur Salom, azafady fa ohatran'ny hoe Salomon indray no namakiko azy, Salom. Makasitraka ray aman-dreny sy tsika mpiara-miasa amin'ny fiangonana fa rehefa natao ny fanasana dia tsy nisalasala ianareo namaly izany antso izany. Ary ny fiangonana Apokalipsy koa dia sanatry ny vava tsy hanao rano kopa ka tonga namana koa vao mavomavo, fa dia tsy manavakavaka koa ny fiangonana na iza fa dia nasaina amin'ny fitiavana dia namaly ny antso ianareo dia makasitraka izay. 7 taona ny fiangonana eto Ankenieny Anosy Mahavelona. Raha ny tantaran'ity fiangonana ity ny jerevana dia tsy nieritreretina hoe 7 taona teoriana efa isy fiangonana lehibe ohatran'izao, na dia atao hoe mbola tsy vita aza, satria dia misy riana ity fiangonana ty ho antsika tia atokantrano tsirairay avy izay meno ny radio sy antsika eran'ny Madagasikara dia ampitan-dranomasina hoe manao ahoana zany pôsipôsy zany fiangonana izany. Misy riana fa mbola eo an-dalan'ny fanamboarana azy moa ry zareo, lalitra avy any ivelany no efa natao, fa ny ato anatiny mbola hanao azy mbola
ny balcon mbola hotoizana ny ato anatiny ary hita amin'ny ezaka natao raha fitotoana zany nefa navitan'izao efa mitafy ny fiangonana vitsy ny fiangonana miorona ao anatin'ny fitotoana zany no mavita ohatr'izao ezaka vitantsika eto ankeneny izao ary mino aho fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy ohatra ny herin-taona dia ho vitanareo ty fiangonana ty dia ho tokanana. Dia amin'izay fitokanana zay dia tsy maintsy miverina eto indray hiaraka hifalitsika hitokana ity fiangonana ity. Mahafinaritra no mahita ny ezaka ataontsika satria dia na dia eo aza ny fanampiana omen'ny foibe dia hita fa manao dia manao tokoa tsika ary mendrika hotoanana ny asa vita ohatr'izao satria miasa foana ny mpanao trano i Jehova raha tsy Jehova no manao azy ary tsika koa raha tsy nitahin'Andriamanitra koa inona moa ny azo natao teto fa raha ny tantaran'ity fiangonana ity ny jerevana izay mba siosio ny resaka henoko dia ohatra ny findrafindra toerana tany dia nisy toerana aza hoe ny vavahana etsy ny toerana ivavahana dia toerana fimpiona kisoa ny etsy amin'ny ilany etsy dia sady mivavaka no meno tsy mba fofo sakafo manitra zany fa fofonahinareo ihany zany eo akaiky ny vala biby fiompiana anankiray io fa tsy kivy ianareo fa dia ndao foana niaritra zany mafy sy nangidy zany niaritry ny taninandro niaritry ny orana ny fotaka zao dia efa nahazo tafo ny fiangonana sady avo dia avo nefa misy rindrina ka dia mampahery-tsika fiangonana eto Anosimavelona fa mbola betabe ny ezaka ataonareo ny mbola anao ny dalaziny izy ity mbola ndalotra ato mbola anao ny kriptazy dia mbola andoko dia mbola anao ny varavarana ny zavatra tonga dia fampaheresiko anareo ho avy nitokana fiangonana avy tany Tuliara zay io 20 taona ny fiangonana any Tuliara dia nitokanana io fiangonana anankiray ngezabeo io fa ny vitra neny zareo dia natao ny vitra aloy daholo ka vitan'ny Tuliara ve tsy mbo vitantsika eto Anosimavelona taovamenina mafy dia mafy nataony zareo vitra aloy daholo ny varavarana dia varavarana aloy daholo nanaovan'ny zareo azy dia ny ao anatin'ny fiangonana dia vita carreau daholo dia mino aho fa ho carreau koa ny hafaran'ity tany mando ataontsika ato ity dia mba ho fiangonana ho tsara tarisy mamirapiratra le ty fiangonana ty fa amin'ny ankapobeny ny asa lehibe fa vita eo amin'le finition manko mbola hitako hoe mafimafy fa nay zany aza mataotra fa tsy miasa rery ianareo fa ao Andriamanitra tompony lanitra sy mpanao zao rehetra zao ny voalohany mena voninahitra io Andriamanitra io ary dia mbola eo koa ny foibe izay tsy jery fotsiny atsika fiangonana fa tsy maintsy ifanometanana amin'ny izay azo ifanampiana rehetra ary dia mbola eo koa ny fiangonana andray ny fiteny avy any amin'Andriamanitra dia hitondra ny anjarany keo amin'ny fanorenana ity fiangonantsika ity ho azy eny nidera sy nivoninahitra mandrakizay. Halleluia! Ya fitotoana tokoa tsika zany fitotoana zany isa masina zany eo amin'ny Baiboly ary ny bokin'ny Apokalipsy dia milalao an'io isa fito io milaza izy hoe fiangonana fito fanahy fito maso fito tombo-kase fito fanaovan-jiro fito bibidia manana loha fito inona koa ny resahany azy eo anjely fito kitana fito tombo-kase fito trompetra fito loza fito kapoka fito tena milalao no isa fito mihitsy zany ny Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ato tsika zao taona 7 ambin'ny 12 fito taonany
fiangonana ary dia tena gaga maheno an'izany fa raha manisa koa eto 2 4 fito koa ny tongony ty poto hitako milahatra eto ty koa zao tongony le balcon ato amin'ity fiangonana ty rivoaka an'Andriamanitra tao tokantrano ato zay mieno a isana koa ny tongony fito koa ny tongony le balcon trary afara ry maraba tonga ty aloha isa fito efa manomboka tonga amin'ny fahafenona zany ty fiangonana itanosy mahavelona ty a ka dia maherezy nareo maherezy ny lolona miasa eto amin'ity fiangonana mamboatra anazy ny lolona miasa eto amin'ity fiangonana ty koa ry ava malalo eo tompo fito nisan'ny lolona miasa ato lolona naky fito grave be zany dia za zany mino fa ho tonga amin'ny fahafenona mihitsy ny hatsarany ty fiangonana ny ty a voninahitr'Andriamanitra satria nisa fito dia milaza fahafenona milaza fahamasinana halleloia zay no ela fa andehantsika andray ny afatra fa dia fito taona moana androany ny fiangonana mba hiaraka ifaly sy ravoravo etotsika ary raha mijery ny périkopa atsika atokotsika izay périkopa efa nanomboka tany amin'ny volana janvier tany nefa raha ny tena marina zany talohan'ny janvier moa zany nefa vita ty périkopa atsika tya tany amin'ny novambra oktobra tany angamba ny tompona andraikitra izay mpiandraikitra nytio nefa nandamina ny périkopa atsika dia androany nefa raha jerevana ity périkopa atsika ty dia miresaka fifaliana fety be firavoravono zavatra resahana ato satria raha ny boky ny salamo fotsiny fa 570 ny resantsika io zao ny jerevana dia miresaka ny fampakaram-bady tononkira-panambadiana fiderana ny mpanjaka be voninahitra zany fanambadiana zany dia fifaliana zany raha mijery ny périkopa ty amin'ny testamenta vaovao indray tsika dia hoe zanakadala zay very dia hita dia fifaliana be indray no atao dia androany fito taona ny fiangonana eto Kenieny dia fifaliana koa ny arahantsika eto androany dia tsy zavatra tongatonga ho azy zany fa efa misy fanan'Andriamanitra mihitsy ny asa amin'ity périkopa ampiasaintsika ty fa mifanandrify amin'ny trangan-javatra misy isaky sabata foana ny zavatra voasoratra ato satria raha tany amin'ny taontsika hoe novambra oktobra tany nanaovana n'ity périkopa ty dia tsy eritreritra mihitsy ny mpanoratra an'io na nanao an'io fa hoe amin'ity 22 avril 2017 ity dia ho any ekeny eny anosy mahavelona any pastera Mayolla fa fito taona ny fiangonana any ka dia andao amboamboarina ity tokisendininy ity mba hifanarakaraka amin'ny fahafito taonany akeneny ka dia ataontsika mijery amin'ny 22 avril ity tokisendininy ity fa efa fanan'Andriamanitra mihitsy no mitarika ny fiangonana zany ka hifanandrify amin'ny trangan-javatra misy zay mbola any aloha lavitra volana lavitra nisy eo ny tantara ka raha mijeryntsika hoe ity fampakaram-bady tononkira-panambadiana fiderana mpanjaka be voninahitra amin'ny salamo 570 ity dia misy trangan-javatra toy zao ato zay miresaka ny fiangonana sy Kristy zay vadin'ny fiangonana dia miresaka vehivavy sy lehilahy zany izy ato raha raisitsika ohatra itoko 570 dia zao ny resahany azy raha mahatsiarotsika dia efa nandalo tamin'ny toroteny nazavaiko ty indray mpandeha fa matoa izy miverina zao tena Andriamanitra averina azava tsara ny andininy voalohany misalamy 570 dia miresaka toy zao mampiboiboika teny tsara ny foko miteny aho ka nilaza ny mpanjaka no teny ataoko fandroatan'ny faingatsoratra ny lelako hoe miteny aho ka hilaza ny mpanjaka no teny ataoko zany mpanjaka resahana ato amin'ny salamo 570 ity zany dia Jehova no resahana raha ma Jehova Andriamanitra azy dia miresaka ny Kristy koa izy amin'ny maha Kristy mpanjaka azy fa miresaka ny Davida mpanjaka koa izay manana ny tantarany ato amin'ny soratra masina
izay io Davida io no voalazany soratra masina tandindon'ny Kristy ihany koa amin'ny mampanjaka azy. Dia inona ny iresahana an'io mpanjaka io, na Jehova zany na Kristy zany na i Davida mpanjaka zany, ao ny iresahany azy. Andininy faharoa Salamo 2:20 fa tsara tarehy noho ny zanak'olombelona ianao, tsara tarehy noho ny zanak'olombelona ianao. Dia antaonao jerevantsika hoe manahoana ny tarehin'izany Jehovahandriamanitra zany. Isaia 9:20, Isaia 9:20. Ary amin'izany andro zany Jehova tompony maro dia ho satroboninahitra tsara tarehy, satroboninahitra tsara tarehy. Izany hoe i Jehovahandriamanitra io zany dia tsara tarehy. Ka raha hoy izy hoe andehantsika hamorona olona tahaka ny endrikitsika tany amin'ny andron'ny Genesis tany, dia mazava ho azy zany fa raha namorona olombelona Andriamanitra ho tahaka ny endriny dia noforonona tahaka n'inona tsika, tahaka an'Andriamanitra. Dia manaona zany tokony endrikitsika, tokony ho tsara tarehy daholo zany tsika. Zany hoe amin'Andriamanitra zany ny endrikitsika zany dia tsara tarehy daholo. Fa itsika olombelona samy olombelona ny mety ahita hoe ry dia ohatran'ny gidro, ry dia ohatran'ny rajako, ry dia ohatran'ny babakoto ny endrikany, ry dia malasalasala amin'ny vehivavy lava nify, atao aloha mamenatra olona, atao aoriana atahorana anaikitra hatoka noho ny asarotam-piara, sisa. Fa vokatra ilay fahotana izay nataon'ny Adama sy Eva dia ny totongana ilay endrik'Andriamanitra sy ny fahatsaratsika. Dia lasa ny aratsy sy ny totongana daholo, na ny biby na ny zava-maniry dia ny aratsy hatrany. Taloha zany lehibe ny voaloboka zany a, farafakely lehibe ny voaloboka anankiray ohatra ny lehibe ny baloma io, io baloma hitantsika maso mibotsina io, isarisary no lehibe ny baolina baskety ny voana voaloboka ray a. Zany poma zany ny habeany zany tena misy ohatra ny koveta be, fa vokatry ny fahotana dia misy poma kritika kely, voaloboka kritika kely. Ny vokatra tany namokatra be vokatra ny fahotana dia ny totongana daholo. Dia nefa raha ny endrikitsika olombelona koa dia ny ratsy. Dia io Satana dia manala baraka hoe io le endrik'Andriamanitra. Lasa ny olona sasany ary tsisy orona, ny sasany ny sofiny mitapelaka be ohatra ny sofina elefanta, misy ny sasany lava tenda be, dia misy ny sasany masony ohatra ny masomombo be ny habe ny masony. Dia io ny endrik'Andriamanitra. Andriamanitra ve dia nanao endrika olona ratsy ohatran'izany? Fa sainginy hoe vokatra ilay fahotana dia ny aratsy ilay endrik'olombelona. Ka Andriamanitra ozy izy dia tsara ny endriny, tsara tarehy koa zany endrik'Andriamanitra izany, tsara tarehy noho ny zanak'olombelona ianao. Dia aona ny ilazany io fa tsara tarehy io, tsy zanak'olombelona ihany koa ny resany hoe tsara tarehy. Fa raha mijery tsika amin'ny Salamo Venarimy Salamo 120 tsika dia miresaka koa izy hoe Salamo 120 ny andininy 120 enoy ry zazavavy dia jereo ka atongilany ny sofinao ary adinoy ny firenenao sy ny trano rainao, raha eriny mpanjaka ny atsara tarehinao, fa izy ny tomponao dia mekofa eo anatreny. Enoy izy ry zazavavy, jereo dia atongilany ny sofinao, raha eriny mpanjaka ny atsara tarehinao, fa izy ny tomponao dia mekofa eo anatreny. Zany hoe misy lehilahy koa zany maro tsara tarehy, fa misy vehivavy koa tsara tarehy. Raha mijery tsika izany Josefa zany torotenitsika tamin'ny herinandro, Josefa izay isany atao hoe premier ministre tao Egypte, nanana ny tantarany koa. Genesis 7:30, Genesis 7:30. Dia lazainy soratra masina fa zany Josefa zany dia tovolahy tsara tarehy indrindra koa izy. Genesis 7:30 ny andininy 9. Tena velany ho andraikitsy Josefa izay rehetra nananany
ary izy tsy nihevitra intsony zay rehetra nananany na inona fa tsy ny anyko hoaniny any Pontifara lehibe lehilahy Egyptiana tandapany Farao zany ity resahany eto ity tsy nihevitra no anyko hoaniny any ary Josefa dia bikana sady tsara tarehy. Dia rehefa ny Baiboly zany milaza zany hoe tsara tarehy zany dia tena tsara mihitsy zany lehilahy zany, tsisy anakianana ho azy na kely ary hoe tena tsara tarehy. Rehefa izy milaza hoe vehivavy tsara tarehy dia tena tsara tarehy koa zany, hoe zanaka vaviny Joba no tsara tarehy indrindra tamin'ny vehivavy tamin'izany andro izany. Raha no fifidianana misy zany dia resy lahatra daholo ny fa io tsara indrindra lany misy zany vehivavy zany. Tsy mba misy fifidianana misy lehilahy moa fa misy vehivavy foana. Angamba raha hoe misy fifananana lehilahy tsara tarehy koa izy, lehilahy tsara tarehy indrindra, dia firy amintsika reto mba andeha hiditra amin'izany ny lehilahy. Vao mijery tarehy anao vao mifoha maraina dia mba tsy ho lany misy ary zao paoziko zao jere nioriko raha tongolo gasy ny molotra ohatran'ny bifitaika be, tsy mba ho lany misy ary zao paoziko zao. Dia Josefa lehilahy tsara tarehy indrindra. Fa i Saoly mpanjaka koa, Saoly mpanjaka voalohany tamin'ny Israely Samuel voalohany 7:2 dia nilazay Baiboly koa fa tsara tarehy indrindra koa. Samuel voalohany 7:2. Rehefa ny tevakitsika amin'ny anaran'i Jesosy nany andrenan'ny Saoly mpanjakan'ny Israely ary nananjanaka lahy tao hoe Saoly izy izay mbola tanora sady tsara tarehy ka tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely ary nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony no miakatra ny halavany. Sady lava be zany ny jareny mbola tsara tarehy. Tonga dia resy lahatra ny vahoaka hoe tena io no atao mpanjakanay fa io tsara tarehy indrindra. Davida mpanjaka koa Samuel voalohany 2:20. Eo ihany tsika Samuel voalohany 2:20 2:1 sy ny 2:20. Samuel voalohany 2:20 2:1 sy ny 2:20. Ary hoy Samuel tamin'i Jese, tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra. Dia hoy izy, ny faralahy no sisa fa miandry ondry izy. Ary hoy Samuel tamin'i Jese, maniraha akazy fa tsy hipetraka inana isika ambara-patongany eto. Dia naniraka izy ka nitondra azy hita ary mena volo izy sady barimaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehovah, mitsangana ho sory fa io no izy. I Davida zany mena volo, barimaso sady tsara tarehy. So ihany fa tsy ataony hoe gila maso, fa barimaso sady tsara tarehy, mena volo. Dia hozy izy Jehovah, ho sory fa io no mpanjaka. Zany hoe Jehovah zany na dia tamin'ny andro ny zanak'Israely aza zany rehefa anendry mpanjaka izy. Amin'izao moa fa tsy mpanjaka intsony fa président. Dia tsara tarehy ny olona no tendreny, olona tsara tarehy. Dia manaiky ny rehetrarehetra tena tsara tarehy io, tsy nisy oatra azy. Tamin'ny zanak' Davida zany dia zanak' Jese dia tsy nisy tsara tarehy noho i Davida. Saoly koa tamin'ny taranaka ny ray aman-dreny koa dia sady lava izy ny tsara tarehy indrindra. Zany hoe rehefa lazain'ny Baiboly hoe tsara zay zany ianao dia tena tsisy adevitra intsony zany. Fa roviana reny anaranao mbola lazain'ny Baiboly koa tsara tarehy indrindra mihitsy i Jocelyn na i Jocelyne na i Martin na i Martine na i Jacqueline na i Jacqueline na i Marcelin na i Marceline. Izy koa no misy ady anaran-dany anaram-bava. Joseph na i Joséphine. Taloha ny sira zay mpandeha amin'ny radio, Joséphine, oh Joséphine. Ngamba président Fokontany natadidy niniry tsara ngamba nareo tamin'ny andro fahatanrahantsika mihitsy nisy an'ireny nira. Dia ny anankiray indray Marizane. Oh Marizane, oh Marizane.
le tononkire mari zany parti avec un gros vaza tadidiko tsara mihitsy tsy tany nampalaza zany hira zany classe de 6e zay tam'izany zany hoe tany amin'ny taona 1975 tany angamba zany na 74 classe de 6e zay tam'izay de misy namanay zay zany a rehefa mandeha mianatra foana de misy le tovavy zay a Marizanina ny anarany de isaky mandeha mianatra zany izy de miaraka am'le Marizanina io foana de eritreretin'le tanora hoe ngamba ny anaran'le zalahy tam'izay tadidiko tsara ohatrany Zerbo zay ny anarany de miaraka foana zany zareo mandeha mianatra de ny afara le hira nefa ny hira malaza tam'izany hoe Marie zany de le Zerbo io koa ohatrany vazavaza endrika koa ingarainy de isaky mandalo eo tanàna eo zany zareo miaraka de misy misioka foana sikany zareo foana zany ingarainy Marie zany de misy miteny le zalahy sasany hoe parti avec un gros vaza kanefa tsy hoe kory hoe miaraka akory ny Marie zany sy le Zerbo zany fa le tanora moa le mpanalanala ireny de le mpandeha zany tam'izany mbola tanora mbola teo amin'ny 10 taona tao zany de mba mieritreritra koa zany tam'izany hoe tovolahy zany hoe de mba hiarakaraka amina tovavy de mba lasa zany zay nisy tovolahy telo lahy de nisy tovavy telo lahy de niarakaraka teny zany zay de samy miperaperaky eny bodibody azo eny zany de nanontaniako le tovavy iza ho any anaranao Joséphine ozy izy ny anarany tonga de nafana be mihitsy avoneny hoe Joséphine ko tsy hirahirany zalahy ohatrany Zerbo rery andalana ry koa ty vao mandalo de Joséphine tonga de tsy raikitra ho le anarany Joséphine fotsiny tsy naraikitra azy hoe Josefa de Joséphine zany de soiafa fa tsy malaza tsony zany hira zany fa raha Joséphine zany ny anaranao zao fotoana aza mataotra tsony ianao Joséphine plaza rarao amin'ny radio fanambarana fa tsisy araka aminao vadinao fa Joséphine foana ianao zany fa zany hira zany efa tsy malaza itsony amin'izao fotoana izao ka misy anarana lehilahy de masculin de misy ny féminin zany anarana lehilahy zany misy hoe araky le resantsika eto tsy andanandro am'izany tsika fa ny hoe ireo anarana ireo atao amin'ny baiboly hoe tsara tare zany hoe Saul zany raha Saul zany zany atao féminin de lasa hoe Sauline ndray zany ny anarany zany ka avelantsika hoe tsara tare ny mpanjaka Jehova tsara tare de za koa zany mino fa zany Jesosy Kristy zany koa manao koa ny endriky zany tsara tare koa zany ny mpanjaka zay mpanjaka zany de natao tsara tare ny endrikany de lasa mifanohitra ihany zany raha misy mpanjaka na misy président mivoaka ny endriny ngilo be na ratsy tare be le président de tsy mifanaraka amin'le soratra masina fa tokony mba ho tsara tare zany farafaratsiny mba antonotonony ny tarehany mba karekare raha ohatra ka tsy lavalava le tarehany zany fa mila mpanjaka tsara tare de io mpanjaka tsara tare koa zany apakabady fa ny vady ampakariny koa de tsy maintsy vady manona koa tsara tare koa ny vady ampakariny zany hoe mifanaraka zany ny tarehan'izy mivady fa tsy hoe le mpanjaka tsara tare ny vady ny ratsy na hoe lay vady ny tsara tare fa le mpanjaka ratsy tare de tsy mifanentana zay fa tokony miaraka hoe tsara tare le mpanjaka tsara tare koa ilay vehivavy fa raha mijeritsika ny tantara ohatrany tsy de mifanaraka am'izany rehefa mijery ny olona manambady reny tsika nisy namanay zay tam'izay mbola tanora tovolahy namanay izy zany tena hoe tena tsara tare zany lehilahy zany na zay lehilahy zany na zay namany ary de mahita hoe tena bogosy ty le zalahy ty tena tsara tare ty ary rehefa mandeha ny an-dalana ianao miaraka eny zany zay de misy tanora tovavy koa mifanena na olona mifanena aminay de mijery ny endrika tsisy mijery ny endrika mihitsy ny
tovavy any amin'ny garaindolo ny maso. Ianao zany mba maka pôsipôsy zezesta mba ho jerevan'le tovavy tsy any aminao ny maso fa any amin'le zalahy. Raha ny fitentsika tanora zany de hoe le tanora tovavy zany taratara be amin'le zalahy io daholo. Fa de zay zany nieritreritry hoe ngamba le zalahy ty rehefa nambady de ny vehivavy tsara tare indrindra koa no vata. Fa tena nanambady izy oa. Fa nany anah eo mbola tsara lavitra noho ny vatany. De gaga ianao hoe ahoana ary zany? Tena marina. Mbola hitako hoe ny ahy io mbola tsara lavitra be. Nefa izy de tovolahy tena bôgôsy. De remarikevy tokoa hoe misy tovavy tsara tarehy be koa. Fa manambady izy sady fotsy ny tena tsara tarehy be. Fa le vatany ohatra ny hippopotame le vatany. Na ny sofiny, na ny tarehany, na ny orony. Tsy mifanaraka amin'ny atsara tarehany koa. Fa ny atao amin'ny baiboly, raha vakitsika ity Salamo 5:7 ity, de jerevo tsara fa tena fa meno tsara mihitsy izy io. Salamo 5:7, ny ndininy 2, ndazan'le mpanjaka izy hoe tsara tarehy noho ny zanak'olombelona ianao. Fa io mpanjaka io koa zany dia zao no resahany azy amin'ny 2:12, Salamo 5:12, eno io raha zazavavy de jereo ka tongo lany ny sofinao. 2:12, raha iriny mpanjaka ny atsara tarehinao fa izy ny tomponao de mekufa eo anatrehany. Raha iriny mpanjaka ny atsara tarehinao, zany hoe ny mpanjaka tsara tarehy zany dia maniry vehivavy tsara tarehy. Tsara tarehy koa. Ahoana moa ny atsara tarehin'io vehivavy ampiakariny mpanjaka ho vadiny io? Ao amin'ny tononkirany Solomona tsika vetivety. Tononkirany Solomona tsika mpitoroteny de tononkirany Solomona. Tapitra zany ny Salamo de mpitoroteny de tononkirany Solomona. Oabolana de mpitoroteny de tononkirany Solomona. Zao ny ilazany ny atsara tarehin'io vehivavy io. Tononkirany Solomona 1:5. Mivalo mainty aho nefa tsara tarehy ry zanaka vavy ny Jerosalema. Tsara tarehy ry zanaka vavy ny Jerosalema. 9. Raha tsy fantatrao ny tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy de mandehana anaraka ny andiany ondry amanosy ary andraso eny amin'ny lainy mpiandry ondry ny zanak'osinao. Zay tsara ny lohateny ny ampakarina sy zanaka vavy ny Jerosalema. Misy hira iny hoe ry zanaka vavy ny Jerosalema. Miobe ry zanaka vavy Valina le tombafofo. Tena itononkirany Solomona ty mihitsy zany. Ry Jerosalema zanaka vavy miobisy mifalianao fa tsara tarehy indrindra ny vehivavy ianao. Mandehana anaraka ny andiany ondry amanosy andraso amin'ny lainy mpiandry ondry ny zanak'osinao. 5. Tononkirany Solomona 5:12. Indro tsara tarehy ianao ry tompoko vavy avako. Indro tsara tarehy ianao voro malala ny masonao. 20. Indro tsara tarehy ianao ry malalako. Eny mahafinaritra maitso ny fandriatsika. 4. Endre tsara tarehy ianao ry tompoko vavy avako. Endre tsara tarehy ianao ny masonao toy ny voro malala. Mandingina ndraitsika ny volonao tahaka ny osy andiany. Ny nifinao de tahaka ny ondry vavy andiany efa voety. 5. Ny vozonao de tahaka ny tilikambony Davida. 5. Ny kokombranao roa de toy ny dierakambana mbola tanora. 7. Tsara avokoa izato bikanao izato ry tompoko vavy avako. Tsy misy klema ianao. Zany hoe tena 10 mbola tinoniny ato hoe 9. Efa lasanao ny foko ry havako ampakariko. 10. Akory ny atsarany fitiavanao ry havako ampakariko. Akory ny atsarany fitiavanao eny tsara noho ny divay ary ny fofony menaka manitrao de mihoatra noho ny zava-manitra rehetra. Zany hoe tena lazaina hatrany amin'ny hoe ny maso, ny volo, ny nify, ny vozona, ny kokombra tsy sisa zany. Lazainy tsara tarehy daholo ny mombanao rehetra.
dia alaitsika endrika amin'izay zany le izy satria le lazany salamy 5 azo teo raha miverina kely tsika le perikopantsika io dia ny hoe io vehivavy tsara tare io salamy 5 ny andininy 710 eniory zazavavy dia jereo ka tonga lany ny sofinao raha eriny mpanjaka ny atsara tarenao fa izy ny tomponao dia miakofa eo anatrehany miakofa aiza izy eo anatrehany dia afadio amin'izay le vehivavy iny moa ny kodiny vehivavy amin'ny apokalipsy fiangonana zany ny resahany zany tsika zao fitotoana eto ampanaovana fiangonana raha zao endriky zao vehivavy zao aloha dia mbola tsy vehivavy tsara tare zao zao endriky ny fiangonana eto Somavelona zao dia tsy mbola mpiakatra anao mihitsy ny tovolahy am'izao endriky anao zao fa zany hoe ity vehivavy tsara tare ity zany mbola asaina miositra inona izy ity salamy 5 miora sy azo manitra arakasia ny fitafianao rehetra zava-manena avy amin'ny lapa ivory no mampifaly anao mbola iositra miora sy azo manitra ity fiangonana ity mbola ho atsaraina zany dia zay hoe tsika fiangonana zany tena amin'ny endrika ny mahafiangonana azy dia tsika olombelona ny tambatra atao hoe fiangonana dia nidikan'izany tsika manao fitafiana fotsy sy manga dia ase io tsara ny fahatsarahan'izany fotsy sy manga izany ko dia na eny an-dalana ary ianao na ka te-piangonana ary ianao zany dia ny akanjonao tokony akanjo madio tsara tare raha manan-kataoza mba mividana miora sy zava-manitra dia mba osotrosotra indrindra ny tongotra misy fofona manitra iny tongotry ny tovolahy le mamoaka fofona manitra iny zany mba hosorana miora manitra mba mivoaka fofona manitra mandalo anao dia venin'ny olona hoe mandalo ny fofona manitra zany ny fiangonana manitra fa manimanitra daholo ny fiangonana rehetrarehetra na maro sakafo ary ianao tanànao ataovy tena eny mihitsy ny fofon'ny tongolo gasy sy ny tongolo lay sy ny tongolo Egypta sy ny tongolo anio mivoaka mihitsy ny fofon'ny kary sy ny poavra zany ny fofona manitra mivoaka ny fofona manitra fiangonana manitra tsara tare dia zany moa dia mampirisika atsika eto asehoy mihitsy rehefa hitokana n'ity fiangonana ty hoe fiangonana inona indrindra ndray ty eto nosy maverina tsara tare koa izy ty eto dia me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleloja fiangonana tsara tare ity fiangonana ity raha eriny mpanjaka ny atsara tarenao fa izy ny tomponao dia miakofa eo anatrehany miakofa eo anatrehany iriny mpanjaka ny atsara tarenao iriny mpanjaka ny atsaratarehanyity fiangonana ty amin'izay alo hitokanana azy dia miakofa ny lony dia zay mampatonga atsika tsy manao banto am-piangonana ka hoana moa ny akofa atsika ato raha manao banto zao atsika malalaka tsara vita tsara tareny fiangonana vita karo mamirapiratra mety mbola ho foto sy manga koa ngamba ny karo atao anatiny ianareo ihany mahita anazy ao dia miakofa eo ny lohan'ilay mpanjakanao iriny ny atsara tarenao dana makany dia miakofa eo ny lohany zay mampatonga atsika na ho tokantrano mivavaka na any amselila mivavaka andavanandro na isa-tsabata atao am-piangonana vao manomboka amin'ny fotoana dia miakoko ny lohana izy ilay Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany ndao ekoa fa tsika ilay vehivavy ampiakarina tsara tare indrindra ianao dia tonga hatrany amin'ny fiainatsika koa izany mety tsy dia manana endrika tsara tare ianao tovavy fa ny olona indray mahita ny toetranao ny fomba fiteninao ny fomba fihetsikao olona malemy fanahy ianao dia mahita ny olona retanana na tovolahy tena tsara tare ny tovavy toy ny sasany ve dia mba tsara tsy hainao ny anatin'ny foniny tsy ny endrika mihitsy fitaka ny atsara mibika tsy ny atsara tare ozy izy ny baiboly fa mivavy mataotra ny Jehova natao iny ho deray dia hitan'ny olona ianao zany amin'ny toetranao ianao mahavehivavy ianao mihitsy zany tsy le vehivavy lava leleran'ny tanàna reny tsy le vehivavy le mpilelalela ao tanàna le vehivavy le miady amivady ao tanàna ao dia milelalela ho repoko rety tanàna rehetrarehetra fa tena vehivavy malemy fanahy tena nanaovany olona zavatra tsirariny ary dia tsikitsiky foana tsy olona vonina ny amaly fatsy anao ratsy amin'ny olona zany dia hita mihitsy le toetranao na ny fomba firesahanao ary
vehivavy amin'ny mahavehivavy azy tahak'izay koa ny lehilahy ny mahalehilahy ny fiangonana koa zay toetranao zay koa dia tsy ritin'ny olona koa olon'Andriamanitra reny tena olona matahotra an'Andriamanitra reny ray reny indray dia tsy hitanao anao kolokolo zany ray reny indray dia tsy hitanao andeha anao zavatra tsy manjary zany olon'Andriamanitra ireo tena hita le atsarataren'le fiangonana trano amin'ny mahatrano azy fa hita koa ny atsarataren'le fiangonana amin'ny mahafiangonana azy ny olona tsy rairay avy mahay mandefitra raha mitondra tôbily eny an-dalana eny ianao ohatra na mitondra skoterina ianao ary prioritaire dia mandefitra ianao dia na dia ianao ary ny tokony andeka misy mifanena aminao dia alenao miandry kely aloha fa tsy dia misisisika manao be sisika ohatra ny karpa ny Abatondrazaka reny ianao amin'izany dia sisisy ianao daholo ny rehetrarehetra hita hoe tena na ny amin'ny toeram-piasana na ny ampianarana na ny amin'ny toerana misy anao dia hita mihitsy atsarataren'ny toetranao hoe manaona zany toetran'izany vehivavy tsara tarehy izany mihira ny koral dia tena hita mihitsy ny hatsarany hira ataony dia mitendry zava-maneno dia hita koa ny hatsarany na dia motraka ary ny sonao mbola tsara ihany le zavatra mivoaka fa tsy hoe ny sonao tsara be nefa ny feo motramotraka varomoaka daholo fa tsara daholo zay mivoaka avy any na ny famindranao ary dia hita hoe tena famindra ny olona tsara tarehy iny fa tsy famindra mibilabila tsaitsaitsy olona eny an-dalana eny na ny famindra ny tongotra anao hoe inona ary ty famindra ty inona na matory azy ianao amin'ny alina ka miesona ianao dia tena mamindrotsirotsy mihitsy le fiesonanao ohatra ny hira evanjelika tsara be ny esonanao fa tsy esona mitrona be ohatra ny hipopotame tsara tarehy daholo zany na ny fandrinanao ary dia mihetsiketsika iny resôry mihetsiketsika tsara mihitsy kito réponse moa dia milepalepaka tsy haninao ihany dia matory tsara ianao tsara daholo zany tsara tarehy izao zany ny fiangonanao iny ka io fiangonana tsara tarehy izy ny tolokirany Solomon ndana manaraka ny andiany ondro dia andraso ny ondronao izy dia rehefa tsara kely tolokirany Solomon tao hoe maranantsika anazy io tolokirany Solomon le toko voalohany andininy fahavalo tolokirany Solomon toko voalohany andininy fahavalo raha tsy fantatrao ry tsara tarehy indrindra amin'ny vehivavy dia mandehana hanaraka ny andian'ny ondry amanosy ary andraso eny amin'ilay ny mpiandry ondry ny zanakosonao andraso eny mpiandry ondry ny zanakosonao itsika koa zany amin'ny mahavehivavy tsara tarehintsika dia atao iandrinina koa tsika zany iandry ondry hoy Jesosy tamin'ny Petera ianao ve tiary Petera alohan'ny akarana ny danitra toy izy Petera tompo ianao malala fa tianao dia hono izy Jesosy fa ano ary ninona izy ny ondroko mbola naveriny indray ianao Jesosy malala fa tianao hono ndreo Jesosy andraso ary ninona ny ondroko sady mamana ondry no miandry ny ondry izany ny vehivavy tsara tarehy fa tsy sanatry mivava hoe mandroka ny ondry indray na manome poizina ny ondry tsy asana vehivavy tsara tarehy zay dia zay miampitatsika amin'le tantarany zanakadala zareo le zanakadala io fa maneho ny fiangonana sy Kristy ihany ity zanakadala ity sy ny rainy liko toko 10 tantarany raha fitinina dia tsotra lehilahy anankiray io Jesosy nanana zanakalahy mirahalahy dia hoy ilay zandriny tamin'ny rainy hoe raiko omeo aho izy ny anjara fananana tokony ho aho dia nozarainy tamin'izy mirahalahy zany ny fananana rehefa afa kelikely dia nangono ilay zandry ny fananana rehetra dia lasa izy nandeha tany amin'ny tany lavitra rehetrarehetra tany nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany amin'izay naleny rehetrarehetra tany dia rehefa lany ny fananany rehetra tratran'ny mosary kere zay nisy tamin'izany dia nandeha izy ka dia nitady asa dia nahita asa tamin'ny olona anankiray mpanakarena mpiompy kisoa dia nasainy niandry ny kisoany dia sady manome sakafo ny kisoa nefa ny any kisoa moa any kisoa azy zay mazava ho azy fa tsy hisy bifteky frity na hoe côtelette sy salady na hoe poisson sauce
tsisy an'izany ny ankisoa fa dia vary maloto vary masiso zany ny menan-kisoa apombo menan-kisoa dia le kisoa indray no hitany faly sy mahazo aina miamatavy mihinana an'io vary maloto sy vary masiso io fa izy nefany nona tsy manana any koanina tsy te hihinana tsy afaka mihinana an'io sakafo ny kisoa io akoriny zany hoe ny kisoa indray zany lasa ambony noho izy ny kisoa indray zany mahazo tombony noho izy nefa izy zanaka lehilahy mpanankarena manana ny maizy azy mihitsy dia rehefa rehetan'izany rehetrarehetra zany izy tonga saina izy amin'ny andininy fafito ambin'ny folo ary ranodiny sainy dia hoy izy nisy maro ny olona karamainy ndraiky manakanina betabe fa za kosa maty mosarety eo andininy valo ambin'ny folo iainga aho dia ody any amin'ny raiko aho ka anao amin'hoe raiko efa nota teo natrehanao sy teo natre tamin'ny lanitra sy teo natrehanao ah ka tsy mendrika atao hoe zanaka otsony fa ataovy takiny anankiray amin'ny olona karamainao aho dia niainga izy ka nakany amin'ndrainy zay rehefa tsara andininy fito ambin'ny folo ary ranody ny sainy dia hoy izy andininy valo ambin'ny folo iainga aho andininy roapolo dia niainga izy ka nakany amin'ndrainy ary mbola lavitra izy dia tazandrainy aronena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny vosiny sady nanoroka azy ary ilay zanaka no tamin'ny raika eo efa nanota tamin'ny lanitra sy tena antrenao ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony zany hoe ty le zalahy ty zany efa lasa ny andro kisoa ny hafarany azo antoka fa talohan'ny voany izy io ny tokantrano amin'ny maray aman-dreny ny ray aman-dreny dia mba mety nananatra n'le zanany any izy hoe inona le tsy ny problema ny lahy no andeha hiala ato amin'ity tokantrano ty elahy inona ny mahory anylahy to ato daholo zay tadiavina rehetrarehetra elahy ve adaladala tsy elaony lahy mba mijanona ato trano ato misy ilaina rehetrarehetra so dia manenena na anaka dia le zazalany tena ohatrany mandreraka beko ato trano ato tsy libre za mba te anao zay fiainao koa nefa ato trano tsy afaka manao an'izany za zao raha mba miaraka amin'ny namako any mba mirevirevy miaraka amin'ny foka sigara mba miaraka amin'ny sosotra labiera atao eny amboniny skotereny ny labiera atao eny ambony kapony tobileny ny labiera sy ny tsakitsaky ny masokita mba mifisady mifoka sigara misotro labiera misotro skola tsy haiko tsonona kola sa skola na skalina le sotrosotrony zareo glasy reny dia mba mirevirevy eny mba mamonjy balina na mifiry alina nody ami'ray maraina ami'roa maraina mba mirevirevy ato midadaatoko tsady tsy mahazo mihinana kisony tsy mahazo mihinana krevety ny fozaorana tsy hohanina labiera tsy sotrona toka tsy sotrona ny sigara tsy hofohana tsy mba irevirevy rongony miaraka amin'ny bandy amin'ny tanàna ato voafefe ato fa tena alao zany defa tsy mety amity fefezina ato ty zao dia mba nenenana anaka io raha bainina tsisy anenenana zany fa inareo koa mba fa mba tanory nareo tanora nanao ny fiainanareo sy ny revinareo tany dia ahoany zay am'izao sotoron'izao sakasakananareo koa aloha zay mba andeha dia azo antoko aho fa nandresy lahatra an'io zanan'io ihany ny rainy tamin'ny fomba rehetrarehetra fa saingy ny indrisy moa tsy azo natao ininona mihitsy le zanaka lahy fa alao za andeha ely dada fa tsy tany amin'izay izy nefa vony any kisotany izy vao tonga saina mba tonga saina ary izy mba tonga saina izy betabe ny tanora tratran'izany zavatra zany anariny ray mandreny araka izay tsara ana tandremy ty ana tandremy ty tovolahy miaraka aminao ty anaka ahoany ty tovavy miaraka aminao ty sao dia mba hosahirana amin'io anao ty tokatoka ty ty sigaragaranaareo ty ty manomboka mifokafoka rongoninareo ty anareo hitarahany ty ty mamonjy balina amin'ny andro alina tsinkirazany ty ahoany ty io nataony tanora mbola misy lalapoza azo ny tanora andanana zay tsy fatany ray aman-dreniny mihitsy izy hoe mifoka izy ihany misotro izy ihany sy mihinana silgoma zany miditra amin'ny tanàna dia raha bainina sy rabovy koa moa mialatsiny eo fitenin'ny tanora efa tsy kopintsony fa efa zinga be izy amin'izao fotoana zao tsisy arantsony le revin'le tanora tsy fatantsony inona ataon'le tanora dia anarina io tsy zangera misotro toka tsy androany tonga dia maty zangera mifoka sigara tsy raha pitso dia vony kansery zavatra mbola mety telopolo taona za aloha dia tsy makasiraka ny anabadinao n'io tovolahy io mihitsy anaka io tiako
fa raha tsy anabadiny io dia amony tena zara anaka tsy mety aminao manabadiny tovavy io karahabainina fa io no tena nandriny foko ray manontolo fa tsy misy vehivavy tiako ohatrany itsony eto ambony tany fa raha tsy manabadiny io dia fa ahita loza amin'io ny ianao dia tsisy dia lalan'izany zany hoe le ray aman-dreny zany amin'ny maray aman-dreny azy dia miteny foana manatra mba mianarana reo ry zalahy mba mianara le vo raika mpianatra mingitrika indray ary nataony zoro ny ampianarana laniny indray ary ny ekolazy menana azy mbola laniny fa iny mbola tsy hitanao amin'le mbola mahatanorana iny hoe ina moa ny fiatraikany fa rehefa tonga amin'ny fotoana amin'izay nefa tratra vony miano kisoa ohatra nyity le zanak'iny moa nylazana anazy ty zanakadala ty eo anao vao tonga saina ary be tabe ny tanora efa vovo manao hoe tahaka zay ihany amba nanaraka ny tenineny tahaka zay ihany amba nanaraka ny teniny dada fa napoiziko ivadika gilo ty olona nandrarana anaty hovadiko ty tena tsy manambady anyity za raha napoiziko hitondra anaty aponja ty adalako tao amin'ny fisolotoka sy ny fifoana robo sy ny sisa ty tsy nanao an'io tahaka zay ihany nanaraka ny teniny dada tahaka zay ihany nanaraka ny teniny neny efa disolina loatra tara loatra any vao tonga saina dia rehefa aoriana kely am'izay miteraka am'izay le tanora manambady izy zany te miteraka efa vo izy io dia rehefa lehibe am'izay izy efa manomboka lehibe ohatra ny dadany sy ny mamandray io ndray ary le zanany fa manao le ataondray manomboka motoko indray le zanany mifokafoka sigara mamonjomonjo balina miarakaraka amina olona tsy tokony iarahana zany le zanany lahy hoe reny ve mba vehivavy re rahany lahy fangaty tsy mba mita vehivavy tsara koatran'ireny reny ve mba tovolahy iarahanao fangaty tsy mba misy tovolahy tsara anao ireny io ny atiako e aniny vono ifatiko raha fa tsy anabadiny io tsy raraha ianao ankehitalozany hoe tsy raraha fa vonona izakany zany tsy mbola mizaka ianao dia miteny an'izay fa rehefa tonga ao tokoa anao mizaka an'io zakanao sady zakanao io dia be tabe ny sasany menatra ny ray aman-dreny dia tsy samy verinany fa dia miafy ao satria matahotra ny latsainy ray aman-dreny dia miafy ao dia efa hoana mafy beko maninona raha modany amin'ny ray aman-dreny tsy tena latsainy ihany ka efa ndrarany tsy anabadiny io mbola nisisika ihanyko inona ntsony ny azo atao tahaka zay ihany raha napisoko tahaka tsy nanao ohatra zao marina ihany efa lehibe am'izay teneniny koa le zanany manao le nataony koa le zanany le nataony mihitsy io averiny zanany io fa teneniny koa le zanany fa tena efa raha nitolo moto izy hoe io raha ray aman-dreny tsy ty zanaka amin'ny terahany inona ozy izy teraha hita ahitanareo azy tsara teraha koa hita dia io natratỳ am-piangonana ary dia mbola anarina sy teneniny ohatra zany fa ty rain'ity zazany zanakadala tyo tena nananatra azy mihitsy nandresy lahatra aloha hoe aza mivoaka ato fa inona zavatra nitranga lasa ihany izy tany ampandehanana tany izy efa vo zay vao tonga saina tahaka zay ihany nanaraka ny teniny dada fa zao tonga dia iainga ary dia niainga izy iverina any amin'ny raiko ao izy na dia ataony taka ny mpiasa raha tsy pi problème zany na olatsainy eo na ho teny marary takanina nanaovany anao dia ataoko ety eny marina fa voa tianao latsainao fa dia zao mamelany eloko mamindra fo amo miaiky ny ady soko tsy mendrika any atao zanakao tsy mendrika ataovy taka ny mpanomponao tonga dia niainga le zanakalahy ny lany le kisoa nandrasany tao dia tabe nge ny kisoa azo resany kisoa andrasany reny le filma vetaveta jerevantsika reny miano kisoa anao mijereny reny adiny firy io kisoa reny andrasanao reny fa tsy dia hoe kisoa rahabaky teny io ahitaizy koa za zay niano kisoa tsy tery sy mihinana kisoa kinona kisoa andrasako iny io filma vetaveta jerevanao io na amin'ny tele io na amin'ny facebook io na amin'inona io kisoa reny izy isany daholo reny any amin'ny toerana andehananao toerana mamofady rehetrarehetra hoe fa tsy maintsy mba mirevy miaraka ny tanoraka nyjalaba many amin'ny balina sy ny sisa dia any mandindisy ny namany any dia jerevo tsara ny ao anatin'ny toerana andizanao ny fofotsigarao ny fihetsiky ny olona ao ny zavatra hoanina sy sotronao ianao nefa ao miaraka amin'ny kisoa ao koa zany ianao miandro kisoa miaraka amin'ireo koa ianao zany adiny firy ianao no ao
dia tadio rehefa tonga any ianao a dia raha matsiaro zany teniko zany dia ty ilay miandroko solona zay mipastera ka raha tonga saina ianao eo ny eo ianao dia iainga dia mivoaka ny toerana fiandrasana inona io fiandrasana kisoa io fa raha mbola tsy tonga saina ianao vao mainka ianao mitsiriritra ny any kisoa ao tsiriritra ny any kisoa nefa tsy azonao hoaninao izy fa ty zanaka dany tonga saina tonga dia lasa izy rehefa lasa izy inona nataony ndrainy ay ndrainy kefa niandra azy teny lavidavitra teny raha vao nitazy ndrainy dia niazakazaka koa tena mihina ny vozony sady nanoroka azy na mihina ny vozony sady nanoroka azy vitsy ny ray mpianakaviana manana an'izany toetra zany ko efa nyteneny lahy amin'ny zavatra ataony lahy io a fa aza misy mahazo ny lahy amin'io any ka tototo iverina ty fa dia tsy miditry ny trano eto a toetran'izany fa tonga n'ilay zanaka koa manao niditrany any dia rehefa tonga saina tokoa ilay zanaka te ody tsy masamody ilay zanaka fa manizy tsy masamody matahotra izy andrasana taony rahabainina mialatsiny amin'ny teny tanora ngamba dia daroka sy karavasy toranao ngamba miverinao naovany rahabaininanao raha vao miadalana nataonao dia tsaly tanora mody fa vao mainka izy lasa mandeha any satria fatany hoe io dadany io tena efa nananatra azy efa niteny azy fa mbola bekirina ihany tsy ody eo anga tsisy azo onylany amin'ny mahazo onylafy fa hitaditady ety fa dia miomana fa hifankahita aminahy mihitsy dia tsy samody ilay tanora kefa vo izy efa nanarina efa nitenenina tsy nety vo am'izay tsy samody samody fa ty zanakadala ty ndray tsy nirara iny na karavasy na dariko na teny levilevy na fandatsana no azo koa dia za ody any amin'ny ray koa fa za tsy hany kisoa etsony loza koa na dia ataony taka ny mpiasa raha dia aleko any toy izay hipetraka ty ah andeha zakaiko any zay ataony amiko fa za ody ifony tsy mendrika ny atao zanaka ao tsony a tsy mendrika dada tsy mendrika fa tena naditra nanota nanao ny adalako rehetrarehetra ina nataony ray tsy latsa nomeny anjanany io hoe ia sakoa zay voelahy zay la vo tonga saina tsisy an'izany tao fa avy hatrany dia nifiny n'ilay zanany mbola maimbo taikisoa mialatsiny avy any iny tsy nandro efa firy volana tsy lasiana tsony ny afoto sy ny kongona fa mandehandeha amin'ny akanjony iny tsy niteniny rainy hoe ndany aloha misasary aloha fa maimbo fa rehefa avy eo vao fanoroka atsika mifampiarara fa izy iny depozy maimbo iny mihitsy iny maloto iny mihitsy no ny fihininy dia noroany alao am'izay ninona ozy izy ny akanjo soloy ny akanjo zay ny voalohany indrindra soloy ny akanjo asio peratra ny tanany alao aingana ny akanjo tsara indrindra ozy izy alao ny akanjo tsara indrindra dia asio peratra ny tanany tsy kapany tongony ina ny tsara ny akanjo rehefa zanakadalana nadalana rehetrarehetra tany anao zany dia asorony ny akanjo iny dia soloana akanjo vaovao tsaiko mety dia akanjo n'ilay kristy santoka no nanaovanao tany amin'ny adalana tany dia soloy iny mety nanao akanjo ny kristy mpamonjy ianao fa nilotoinao tany iny miveriny ianao solo iny akanjonao iny nizaniza atao batisa amin'ny kristy dia mitafy an'izy tavy any kristy zanakadala lasa rehetrarehetra zany rehefa iveriny izy dia tsy maintsy inona atao voalohany aminy soloana ninona soloana ny akanjo rehefa nandao ny tranony ray izy ka lasa iveriny solo ny akanjo zay ny voalohany nanda ve le zanaka ty rehefa nisoloana ny akanjo sa tsy nanda tsy nanda izy asio peratra ny tanany inona dikany hoe peratra rehefa nambady ianao dia mariky ny hoe mpivady mariky hoe manambady dia misy inona ny tananao zany misy peratra dia za milaza mitsika tanorana miady takan'iny nareo mivady ka efa nazo peratra aza mba mizesy tonga dia asoroka nangaty peratra ty fa tsy vady tsontsika satria miady fa ianao mety eo anao miady fa rapitsonga ianao mety hiavany eo anao miady fa rapakapitso anao mety hiavany hoe tokantrano vao tsy alana kasokasoko tota tsy alana iny romoromoka za hoe etipody eto hoe asolo ny peratra miavalako ny peratra fa sady vita misaraka zany dia mitadavavany fa mety piranao io ndray no hitanao rehefa avy eo eo na voasahiranao
peratra mariky ny fanambadiana vaovao ndray zany natao tamin'ity zaza ty asokapany tongony fina dikany tongotra hoe sinakapa iara mamindra am'le rainy am'izay ny zanany de ny menakapa vaovao fa andeha amin'iny lalana nandanany rainy iny am'izay izy de aleofi tsara sary zany fa ilay zanakadala endriky ny vehivavy anankiray ny ray endriky n'Andriamanitra ray inona ny sariny zany ity zanakadala ity fiangonana izay mety niala tamin'Andriamanitra satria voafefeo amin'Andriamanitra ao tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo an'izao fady an'izao be fady ao be lalàna ao tsy mety aminay zany zay mila malalaka de lasa le zanakavavy lasa le fiangonana niala tamin'le teny rainy zany fa nay zany ray ny andry azy teo ihany ka rehefa tonga izy fifaliana tsisy ohatry zany izao ny lazany azy ato amin'ny andininy fa 13 ary entotiny zanakombona faka vonoy areoko isika hinana sy faly fa ty zanako ty efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray diany de ny faly izy zay hoe fifaliana zany rehefa nody le zanakadala rehefa ndehana ny taniny heritiny eto izy miaraka amitsika eto amariny raha diso le fanontaniana naperaky ny tam'izay fotoana zay na ny taniny izy zany efa lasa tany za ty ve ozy izy ondro very sa fa rantsa very sa zanakadala ozy ngaray mantsena ondro very ve ony sa fa rantsa very sa zanakadala de ozy mantsena azy raha fa rantsa very ianao hotadiavina raha ondro very ianao hotadiavina fa raha zanakadala ianao de tonga saina de aniny de iainga de ody any amy raiky fa tsy mila tadavina ianao de inona zany ozy izy ianao zanakadala de lasa tokoa izy nandeha tany tonga saina izy verina izy isa tsy verina io izy mianakavo mihitsy miaraka amy zaza sivy sangana heriteny loatra de misy mbola tsy malala anao zany azomenao izy io sady miaraka amy fitafiana vaovao foty sy manga sivy ny zanaky izy io sivy moa zanaky se io lafa firy lafa 10 lafa 4 sasany zany any fiangonana afany zany reo zareo miaraka amy zanakavavy zanakadala tonga zay tonga de iainga ozy izy de naiky misaonanareo telo mirala mazoterany anareo tonga telo mirala mianaka tonga de niainga tonga de lasa de rehefa tonga izy nanao fety ny fiangonana sa tsy nanao fety fa tsisy hoe efa hoany fa izy zany fety be o zany tsy zany le manaraka ao le la matoa rehefa tonga le zanakadala de nanontany iny zany fety tsorokoroko tanànao zany iny de le zandrinao le nanao adalàna iny tonga ao e de fety be zana mampifanohitra amy fiarahamonina tokoa le zany fety be tsisy ohatry zany de mbola betabe zany ny zanakadala any mbola tsy tonga saina ka raha mbola tsy tonga saina anao ody ve le zanakadala raha mbola tsy tonga saina sa tsy ody tsy mody zany izy fa zay tonga saina ihany maninona zany iverina any amy ray zay le fiangonana zany ny fiangonana tonga saina de miaiky naditsona enao trendreny tsy mendrika natao hoe zanakao afa ataovy takaninonao izy taka ny mpanomponao ataovy taka ny mpanomponao de ozy izy hoe ty zanako ty izy efa maty fa velona indray very fa hita misy karazana fahafatesana efatra atao amy baiboly tsara tokony fantatritsika inona dôly zany fahafatesana efatra zany lesinao vaovao ty mety mbola tsy haitsika karazana efatra ny fahafatesana aty le fahafatesana voalohany de tena maty arabaky teny mihitsy ianao nofo maty dia alevina any apasana de ndray fahafatesana maty aranofo de alevina ianao zany fa misy olona be da be maty izy fa velona ty zanakadala ty zao efa maty ty ozy izy fa maninona izy zao velona efa maty ve izy zanakadala io sa mbola tsy maty nefa io ne mbola tsy maty fa mbola nandeha nanao inona io nanao ny adalany tany io ny olona anankiray teo ampelatany ny ray miaraka tamin'Andriamanitra zany ka niala tamin'Andriamanitra de lasa nandeha nanao adalana any de olona taka ninona iny zany
maty iny zany ny olona iny fa ny vatany fotsiny iny mandehandeha iny fa maty iny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra maty iny amin'ny fiarahana amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny te olona anankiray maty fa misy olona anankiray maty koa ny ilazany baiboly anazy tahaka ny olona manao koa zany olona maty zany raha resitsika koa Lazarosy toko faha 1:10 Jaona toko faha 1:10 Jaona toko faha 1:10 andininy 2:10 Jaona toko faha 1:10 andininy 2:10 zany nolazaina rehefa afaka zany dia hoy izy tamy matory Lazarosy sakaizantsika fandeha mo azy andininy 4:10 ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy ny olona matory io zany dia tahaka ny olona inona koa zany maty Lazarosy zany ozy ny olona hoe maty fozy dia izy tsy maty fa matory donc ny fahafatesana zany tahaka ny inona koa tory maso dia rehefa mifoana ao amin'ny alina ao an-trano amin'ny ray maraina na amin'ny 2:10 alina na amin'ny 2:10 alina dia pirety ny jiro dia jerevy le olona matory eo na ny zaza na ny lehibe fa tahaka ny olona inona daholo le matory ny olona maty daholo raha mahita reny le maty mivalapatrapatra tamirotaka reny tsika na amin'ny tele reny dia jerevy le pozy olona matory dia tena jereo dia maty ohatrany hoe maty olona io fa vezy maraina dia maninona izy mofo izy io zany fahafatesana faharoa voalohany zany aranofo dia tena maty ara-baky teny fahafatesana faharoa ny olona niala tamin'Andriamanitra lasa manao ny adalany dia olona maty koa ny ilazany baiboly zany ny olona matory koa dia tahaka ny olona iny maty ny olona matory ara-panahy zany dia olona iny maty zay mahatonga ny baiboly minazy mifoaza ry matory tikany hoe mifoaza ry olona inona zany ry olona maty ara-panahy mba mifoaza manao ny asan'Andriamanitra nareo n'olona nareo diakona nareo tanora korala samartanina tsisisa mifoaza amin'ny torimaso amboary ny fiangonana fa zay voalina matory eo fa misy olona mbola maty fa efatra ty ny olona maty fa efatra Efesianina toko faharoa Efesianina toko faharoa ny andininy voalohany sy ny faefatra hatramin'ny fahafito Efesianina toko faharoa andininy voalohany dia mandingantsika andininy faefatra ary anareo dia efa novelomina fony mbola maty ny fahatsoanareo sy ny fahotanareo andininy faefatra Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famirapo-pony noho ny alehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika na dia fony mbola maty ny fahadosoantsika azy itsika dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy fahasoavana namonjenareo ary niaranatsangana isika ka niaranapetrany any an-danitra ho amin'ny Kristy Jesosy mba hosehony amin'ny andro ho avy ny habe ny haren'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahy amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy ary anareo dia efa novelomina fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo zany hoe ny olona tsy mahalala ny fahamarinana ny soratra masina koa zany dia maty ny fahadisoana fizy mbola velona eo fizy maty tsy fantany akory hoe misy an'izany veo amin'ny baiboly tsy fantany akory hoe ay fizy zany ny tiany tio resany tsy fantany akory hoe raha manao an'izao dia tiany zavatra miandry ahy tsy fantany akory hoe raha tonga amin'ny ty toerana te dia azoko ry fa dia mivavaka fotsiny izy fa tsisy ainy izay fisiavanana amin'io baiboly io dia miresaka fotsiny leola zany dia manam-pahafatoko dia tsy miala ato amin'ity toerana misy ahy ty ahy nefa tsy fantany le toerana misy azy na inona na inona za zao mbola nisy mpianakaviana tafaresaka tamo voamaly dia omaly dia mandeha eo ny resaka dia fa mpinamana efatra amin'izay moa dia nisy le re mpianakaviana anankiray vadin'le namako miteny sandray zanotsy nohona ny fiangonana zany fizy ndray sandray aloha dia tsy mivadi-pinoana zany mihitsy a mandra-pahafato zay zay matsy anazy marina ho azy zany teninao zany fa izy zany le fiangonana misy azy dia fiangonana mihevitra ny hoe ity ny fiangonana marina indrindra fa ny hafa-tsy izy dia nataoko an'izao izy marina zany teninao zany fa zany koa nge mampatonga ny katolika koa milaza hoe za koa dia tsy mivadi-pinoana mihitsy mandra-pahafatoko
zany koa moa tonga ny protestant koa zako tsy mivadikinono koa mandrapahafata nefa le fiangonana katolika sy protestant zany amin'ny fiheverany zareo azy dia tsy izy fa ny azo no izy dia rehefa nitenen'izay hoe zany mampitonga nireo teneny zany koa ne hoe eny e na izany aloha samy manana ny finoana fa tsisy mivadikinoana zany ohatrany tonga saina kely izy zany hoe za ty moa avy taiza ny tonga taiza dia nakaiza ary ho aiza no ny teneny zany dia i olona hoe be da be ny olona maty ny fahadisokeviny noho ny tsy fahalalana ny soratra masina dia misy karazany olona efatra zany karazana fahafatesana efatra atao amin'ny baiboly voalohany maty ara-baky teny faharoa maty amin'ny fahadisokevitra fahatelo rehefa matory ny olona dia lazaina maninona koa maty dia ny fahaefatra zanakadalana niny niala tamin'ny ray rehefa miala amin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao rehefa miala amin'Andriamanitra ianao ka ny toerana tsisy ny andany ianao dia olona inona mandehandeha zany ianao faty mandehandeha ianao dia dikan'izany tena ity salamo 5:70 sy ty zanakadala ty zany tena mifameno mihitsy izy io zany hoe vehivavy tsara tare nampiakarin'ilay mpanjaka ho vadiny dia nanaiky ilay vehivavy amin'ny atsara-tarehany iny nampiakariny dia tiako vehivavy maneho fiangonana misy fiangonana koa adala zanakadala mandeha mandany ny filany rehetrarehetrany fa rehefa tonga saina izy dia nody any amin'ny rainy dia ny fieniny rainy zany hoe fanambadiana koa zany ny endrikin'izany hoe itsika izay niala tamin'ny lalan'ny famonjena lalan'ny fahamarinana nandeha nandany fananana no ny adalana rehetra tany raha tonga saina ianao ka iainga ody dia tadidio fa nyrainao fa miandry tsarin'izany dia tsotra kely ny fiangonana eo miandry ianao foana raha nandeha nandany fanananao no adalana tany ianao ka tonga saina miandry foana ny fiangonana eto anosy mahavelona ary raha tonga ianao miditreto dia fifaliana sa korotana ny miandry eto fifaliana dia fifaliana ary dia fifandroana masina hoe voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka halleloia dia mazava be zany raha le vakitenin'ny perikopantsika amin'ny Filipe amin'ny Efesiana 4:9 io hoe ny zanaka manaiky ny ray aman-dreniny zany hoe ny fiangonana manaiky aniza an'ilay Kristy manekeny ny rainareo any an-danitra ny fiangonana manekeny ny mpitondra anareo dia lazaina amin'ny ambaratonga any amin'izay le izy ianareo fiangonana manekeny ny mpitondra anareo ianareo fiangonana manekeny ny rainareo ianareo zanaka manekeny ny ray aman-dreninareo amin'ny teny izay itenenany anareo rehetra dia zanaka ara-panahy koa ny fiangonana dia teneniny ray aman-dreny ara-panahy koa mba andeha araky ny sitrapon'ny ray zay ao ambony dia mahiresantsika fiangonana eto Kenya zany fa vady ho ampakariny-tsika amin'izao fahafito taonantsika izao amen zanakadala tonga saina tsika dia nody amin'izy nody any amin'ny ray ka ny ray dia tsy haninona atsika io izy tsy andasantsika fa efa maty tsika fa inona indray ankehitriny velona indray veritsika ka hita raisan'ilay zanakadala tonga saina ary ianao hiverina any amin'ny ray tsangana hivavaka amaranantsika izao fotoana izao ary raisan'ny fiangonana ho ampakariny n'Andriamanitra ianao ho vadiny fiangonana tsara tare mitsangana hivavaka ianao ambony fandriana io koa atao tokantrano ato miala atao ambony fandriana atao malaky tsangana hivavaka midina ambany miakohaka malaky ianao mipetraka ambony seza io mitsangana hivavaka sy toy ny namanao ianao atao trano ato nge zany teneniko zany fa za mijerijery eo ianao ambony tôbila dia mianao vavaka fotsiny sofera fa zakipony maso dia midofitra ny tôbila fa hivavaka tsika isotran'Andriamanitra amin'izany afatra izany ajeovan'Andriamanitra ray eo tahaka ny zanakadala avokoa izay tsy raharay avy reto tamin'ny toerana izay nisy anay ary rehefa niandro kisotany izay ka tonga saina dia nody niainga nody niaiky ny elokay sy ny fahadisoanay teo anatrehanao raha eo ka tsy mendrika akory na dia atao hoe zanakao azy dia misaotra Andriamanitra raha eo satria na dia efa zanakadalana anao ny tsy fahatanterahana rehetra ary izay niala taminao nandeha nivezivezy tamin'ny toerana rehetra tany
raha tonga izay dia tsy nandatsanay ianao fa dia nomenao ny solonao ny akanjo anay ka nomenao akanjo tsara tare indrindra, nomenao ny peratra, nomenao ny kapa, dia fifaliana tsy nisy ohatr'izany. Misaotra Andriamanitra ray eo fa tsy mizatavan'olona tokoa ianao, fa izay manatonao Jesosy tsy mbo misy laviko na iza na iza, koa dia raiso izay na dia tsy mendrika aza. Raiso manokana koa ny fiangonanao indrindra fa teto Anosy Mahavelona Keneny ty amin'izao fahafito taonany izao, mba ho fiangonana tsara tare indrindra koa ny ty fiangonana ity, ka dia mba isan'ny hovady apakarin'ilay Kristy, ka dia itsiritritra n'izao fiangonana zao koa ny hatsaratare n'izao fiangonana zao koa Kristy, ka dia ho avy zao fiangonana zao andeha ekoaka eo anatrehanao. Ko dia anao ary zao vao nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrakizay. Raisy izany fivavaka izany fangatana isotonony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ho azy anie nidera hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleluja. Amen.